kasirana hatrany ianao manaraka ny fandarany tao amin'ny 24/24.mg izao arivariva izao fandarana manokana mahakasika ny baolina kitra no rahantsika mba ny Barea. Katona moa ny fonoteny, katona vetivety ny fonoteny lalao Barea amin'ny fifanitsanana amin'ny fedinan'ny amboara eran-tany mbola isokatra ihany iny amin'ny volana oktobra sy novambra. Manohitra ny araba antsika dia manohitra ny araba ihany koa nreto namana tonga ireto sady misaotra ihany koa anaiky resadresaka sy amogofy reny lalao reny tao anatin'izay lalao roa zay faharesena roa moa no azontsika miarabanareo telo mirahalahy. Miarabany Alain, miaraba mijery koa. Ia, dia faly miaraba antsika rehetra ihany koa eto amin'ny plateau sy tsika rehetra izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Araka ny resana teo moa zany nikatony ny fonoteny lalao roa no natao faharesena roa no azontsika be ny resaka izy telo mirahalahy. Inona no atao hoe tsokevitra ihany anatin'izay lalao roa zay fonosana zay inona ny naomby inona ny tsy naomby tao anatin'izay lalao roa natrentsika zay. Ny tsokevitra voalohany angamba dia hitatsika zany zay fa naverimberina tsy tsara miaro politika ny baolina kitra aloha zany. Tsy tsara lay ataontsika hoe le fangaro politika ny baolina dia efa azo ampoizina foana ny vokatra. Ary voalohany koa zava-dehibe ny fanomanana sy ny fiomanana. Ary zava-dehibe nataoko hoe tontolo tony no manodidina na ekipa nasionala anankiray. Dia zay angamba nataoko hoe tsokevitra ngeza be. Efa fantatsika zany efa noka tamin'ny taona firy fa vao maina mafisin'ireny lalao anankiroa reny. Ya, mamela hay moa nareo iteny kely nandao antsika moa i tompokila maître Zakabe. Tsisy izay tsy mahafantatra azy moa amin'ny mitantana ny baolina kitra tao amin'ny club Stade Lemirana moa izy dia miondrika alahelo miaraka amin'ny fianakaviana. Dia kasika ny lalao antsika iny moa araka ny teny manabe teo hoe tsy tokony ampiarahana resaka politika sy ny baolina kitra. Reny moa zany vokatra zay ny zavatra misy somary misy famafao maro isan-karazany amin'ny fédération sy ny mpanao politika zany. Dia ohatrany hoe misy pacte kely eo an'ny zoerantsika moa ny fiomanana sy ny rehetrarehetra mikasika an'izay. Raha ny fijery miabo aloha teo Bonikana sady azo tsapain-tanana dia ny nahavitantsika namono baolina roa tany an-tany olona tany Tanzania. Efa ela satria dia efa tamin'ny fifandonana tamin'ny Côte d'Ivoire lalao miverina tany Toamasina efa tamin'ny herintaontsika dia lalao isa 2-3 tao aorian'izay dia tsy namono baolina intsony. Miabo zany aloha le hoe namonontsika baolina fa natafidirana baolina telo ihany koa isika ary anisan'ny lesoka tsara ioarana izay lalao misy zay nafidirana baolina foana isika. Raha tao aorian'ny Côte d'Ivoire zany tsika dia efa baolina 8 no tafiditra tao amintsika tanatin'ny lalao 4 ary anisan'ny ezaka mila atao eo anatin'izay hoe fiarovan-teny izay. Anisan'ny nahafaly ihany koa nahita ridran-dalao nafinaritra na dia hoe tsy natin'ny 90 minitra fa tamina fotoana vitsivitsy na maromaro indrindra tamin'ny faraparan'ny fizaram-potoana voalohany lalao ny antsika tamin'ny Tanzania. Itovizako hevitra amin'ny anareo mirahalahy dia le hoe fanomanana iny no anisan'ny hoe lesoka mila aharina ihany koa ny fanomanana ny lalao indrindra iraisam-pirenena dia mila fifantohana ary mila fahamatorana. Ny mpanazara ihany koa moa dia niteny hoe tsy ampy ny fotoana teo am-pelantanana ny manomanana mety azo eritreretina ihany koa hoe anisan'ny nahatonga niny atao hoe lalao faharesena indroantsika iny. Ny mazava ho azy nefa fantatsika ihany angamba ny ataontsika hoe ny fotoana zany hoe ny circonstance na tonga ny rabesan-dratana ho mpanazatra. Ny fotoana tsy ho ampy zany amiko manokana dia ondray nefa ny tiako tsindriana hoe ny fandraisana andraikitra n'ireo mpilalao tena zava-dehibe. Io trangan-javatra io tsy eto amintsika rehefa be dia be raha vao ekipa pirenena zay ianao
ka miantso mpilalao milalao any ivelany le tsika any Europa misy teto toerany any États-Unis de efa mila miomana any Asie de aty Afrika de efa mila miomana ianao fa tsy ho ampy zany lay fotoana fa ny mpilalao mila mandray ny ataontsika hoe ny mandray ny andraikiny ary maneho tokoa hoe misy fotoana kely eto ahafahantsika milalao miaro indrindra miaro ny voninahim-pirenena de anjarantsika zay fa ny mpanazatra moa zany de mazava ho azy mba mpanazatra azy izy ny manao ny safidy de izy ihany koa ny mandrindra amin'ny ankapobeny lay hoe rindra amin'ny ankapobeny zay amin'ny mpanazatra zay ngamba ny hitako hoe zay le tsy fampiny le fiomanana sy ny fanomanana nresantsika teo. Anisan'ny atao hoe nitsindrin'ny mpanazatra tamin'ny lalao voalohany ny verina hoe Wahity ary mbola nahitsitsy kokoa izy tao aorian'ny lalao faharoa hoe le toe-tsaina hoentina miatrika ny lalao mihitsy no tsy tao zarainareo hoe zay atao hoe analizin'ny mpanazatra zay. Izy aloha matoa ny mpanazatra no miteny azy de everiko hoe tsapan'le izy satria matetika amin'ny mpanazatra rehefa tojo amin'ireny fotoana ireny matetika izy mi-encaisser foana raisina any amin'ny foana ny responsabilité ary ny tsiny amin'ny lafiny rehetra fa matoa anatin'ny lalao anankiroa de navoaka ny reny teny ireny dia everena mety hoe partagena responsabilité zaraina koa ny andraikitra ho an'ny tsirairay avy de eo no hitovizan-kevitra ihany koa amin'ny rahoto hoe mila ny mpilalao aiza ho aiza ao anatin'ireny fahareseny reny aiza ho aiza ny responsabilité any engagé very zareo manana fahavononana very zareo manana fahazotoana ve hoe anentsika hibata hitady fandresena zavatra efa tsikaritra mantsiny ilay état d'esprit an'ny mpilalao na tsy nolazain'ny Nicolas Dupuis ary tamin'ny éliminatoire ny Cannes le andro roa farany fa 5 sy fahaenina de tsikaritra le izy hoe very izay état d'esprit izay hoe mila mandresitsika mba ho qualifié ary efa naveriny fanevima moa zany miverina tamin'ireny de efa naveriny le izy hoe very ozy izy l'état d'esprit atsika le hoe mitady fandresena miady mafy hatramin'ny farany atao zay andresena very zay tamin'ny Éthiopie very zay tamin'ny Niger ary zay le fantôme mangamba raha lazain'ny Eric Rabesandra tana hoe misy fantôme mbola mihanté an'ireo mpilalao ireo mety zay koa angamba le tsapany tamin'ireo lalao tamin'ny andro voalohany sy faharoa. Inona ny mety antony mahatonga an'izay Angelo hoe tsy voadigerentsika ave le Cannes tafakatra ambony loatra satria mpanazatra ihany koa de miteny hoe mila miverina amin'ny tany sika fa somary ohatran'ny tsingevaeva ihany teo aloha teo mila miasa ary mila miverina eto tany ny tongotra ke izy moa zay araka ny teny namana teo resaka fiomanana na maneran-tany io tsy ampy zany le fiomanana nefa ny tsy any amin'ny nefa ny mitovy daholo ny mpilalao rehetra satria io ny fenêtre ny FIFA zany hoe ny ekipa rehetra mitovy larana daholo fa tsy tsika rery ke zay mihitsy fa nio zany akinina amin'ny zoera tsirairay avy ny fahavononana hiatrika an'izay zavatra zay miseho fa fahitako anazy ny zoera zany ohatrany hoe tamin'iny Cannes iny hoe lanao Cannes atsika de efa hoe lasa zany tsika de ohatrany hoe atao tsy rambona am'izay aty aoriana ohatrany hoe tsy ahoana moa zany ny filazana zay ohatrany hoe tsy de miconcentre firy zany zalara fa raha zay satria efa hoe fa nanao Cannes zany tsika de zay ny fahitako anazy de ohatrany somary tsy mivavakoloha ohatrohatran'izay de efa hoe mandehandeha ho azy fotsiny zavatra ataon'izy ireo andreo ohatrany zaray koa le Cannes misy an'izay hoe tafida dingana manatantara aloha tsika tafakatra fandraisana anjara voalohany tafakatra ampahifadalana zay voalohany de ohatrany hoe efa nisy hoe accomplissement zany filaza hoe tena efa misy zavatra nofinofy tanteraka atao anatiny misy lafiny indray zay fa misy lafiny anankiroa ihany koa lasa nisy tsindry be koa tamin'ireo de zay le mbola averiko amin'ny lafiny politika lasa nisy tsindry ngeza be fiandrasana miracle andrasantsika amin'ireo amin'ny ekipatsika national reo zay hitako hoe surperformane tsika tamin'ny Cannes tena en surperformance amin'ny filazan'ireny zany hoe mihoatran'izay eritreretina sy atenaina de nefa mbola mipetraka eo ihany koa le hoe tsindry be de zay le hoe misy tsindry économique amin'ireo sponsor sy ny sisa misy tsindry social amintsika rehetrarehetra ary misy tsindry politika ihany koa zay tokony tsy azontsika takonina satria tiatsika rehetrarehetra ho atsika lay barea hoe ho atsika efa mpanazatra ny tena hoe ohatrany hoe somary mitsingevana ihany tsika ao anatin'izay mila miverina amin'ny tany ary mila miasa
tsindry very mahatonga an'izay sa inona? Iandray somary mitsingevana. Iandray ohatra ny te ampiasa an'le voambolana tena fampiasan'ny olona ao amin'ny tambazotra sosialy hoe plafond ny mpilalao ireo no ataoko hoe efa tena hoe maturité totale ry zareo tamin'ireny CAN 2019 reny ary reny angamba ny farahely afaka mizarain'ireo mpilalao ireo le mpilalao efa tamin'ny CAN 2019 tsy nanao ny éliminatoire ny CAN 2019 efa mandroso fotoanany ny taonan'izy ireo efa voky taona izy ireo efa miverenana foana moa izy hoe tokony efa miditra anatin'ny relève ny relève tsy midika akory hoe tsy maintsy mpilalao avy eto an-toerana ihany fa ny relève rehefa malagasy dia afaka raisina daholo eo anefa somary contradictoire kely ihany le izy ary somary mametraka dilemme ho an'ny mpanazatra satria raha toa ka hitady relève izy mpilalao tokony ao anatin'ny misehatra ihany koa milalao ihany koa no angalana an'izay relève izay fa ny amintsika aloha zao le calendrier izay mipetraka eto Madagasikara dia tsy mipermettre hoe milalao ny mpilalao eto an-toerana amin'izao fotoana izao mbola misy ny division faharoa izay karakarain'ny fédération malagasy ny baolina kitra izay tsy tapitra raha tsy amin'ny atsasaky volan'ny oktobra ary tsy maintsy aorianan'izay vao miditra division voalohany ny Orange Pro League ka voatery tsy maintsy niembotra any amin'ny volana desambra amin'ny fanombohany ary raha toa ka hoe mety ho sahirakirana ny fidiran'ny mpilalao eto an-toerana amin'izao dia mety afaka comprendre amin'le zava-misy ihany hoe volana jona no ny lalao farany ankoatrany hoe CFFA angamba izay amin'ny division any amin'ny ligue ny Analamanga. Ilay verenantsika indray hoe mirado amin'ny resaka ilay tety andro sy namana iny fa rehefa menanareo telo miralao anatin'izay hoe tonga ny faratapony efa tsy asa raha madika voambolana amin'ny teny malagasy tsy manana le fin tsy fin ana victoire fandresena ntsony hoe zany reo mpilalao reo rehefa nahazo an'izay satria efa tapitra ve zany le cycle ho an'le to équipe reto dia tsisy n'izay fin zay ntsony. Ijery kianja kely tsika ohatra anankiray zao anatin'le miavona tenen'ny Mirado teo nisy mpilalao anankiray zao hitako tamin'le match contre tamin'le Tanzanie ny Ery Bastien iny angamba ny match tsara indrindra nataony tamin'ny équipe nationale tsika tena hoe olona fin araka le teny an'izay tena nona tanteraka izy nona ny lalao nona ny ampiseho ny tena hoe zao kay ny tena fahaizako ary tena nahagaga satria tao kapitentsika tsy dia hita loatra tamin'le match anankiroa tamin'le match fanandrenantsika tamin'ny Tanzania nipotra amin'izay satria rehefa tsy ho raisiny reto izy ny anjarany ndraiky na leo raisiko ary dia hitantsika zay ngamba zay hitako hoe mbola zay no ataoko hoe tena fanantenana ao anatin'le izy hoe mino fa mbola mety hoe farana cycle mety mbola misy cycle mbola azo relancena foana ihany ka hatrany amin'ny CAN 2023 any hoany dia ary mbola amin'ireo mpilalao reo zay mety tsy dia tena fatapatantsika sy hitahita amin'ireo no tokony mipotra nefa ny tanaty le groupe foana amin'ireo no tokony mipotra zany le ataontsika hoe leader satria hitantsika zany fa leader tondratsika tamin'ny CAN na valaka io na tsy misy an'izay envie zay na miplafona na surperforme tamin'ireny CAN ireny. Fa izay fitrandrana ny leader izay mihitsy no anisan'ny ezaka lehibe ihany koa angamba tsara hifantohana amin'izao fotoana izao satria tsika nana leader tany aloha tany ny kapiteny Faneva Ima izay anisan'ny tena hoe miarange ireo mpilalao an'ireo ary mitarika motivation ireo mpilalao an'ireo ary tsapy zany na ao anaty vestiaire na eo ambony kianja na ivelany na ivelan'ny kianja dia tena mpitarika mihitsy ny Faneva Ima fa zay no mety tsy ampy amin'izao fotoana izao zay no mety tsy ampy ary tsapa le izy rehefa mijery baolina na ny fomba fiainany zalahy en groupe dia tsapa hoe manomboka tsy hita le leader le miarange zany leader technique misy eo ambony kianja fa avy eo le izy voatakina tanteraka rehefa tsy misy an'le olona mitondra hoe andao tsika ry zalahy mamono teny tsika mila mandresy tsika tsy teo mo bolida tsy teo i Jérémy Morel zany problème le manetana fanetana maraka ny tena namana teo hoe fanetana tsy ampy na eo ambony terrain koa tsy hitanao mihitsy hoe izy amin'ireny mpilalao eo ambony kianja reny mba manetanetana ny namany eo na kapiteny hoe tokony zony mihitsy manetana sy mandrindra ny lalao na ny fanetana ny ambiance sy ny motivation nefa raha somary manao tamberina kely nanandritra ny
Cannes ary tamin'ny 2024 za ny abelanisa zany nefa nitarika ihany teo ambony kianja hitanao hoe nanana an'izay atao hoe charisme zay tarika ny ekipa na dia tsy nanana an'le fehitetonn'le kapiteny ary izy efa teo ihany zay fitarihana ekipa zay sa ve mety mikaoty ao anatiny koa le performance le vokatra azony tsy nahafahany mitondra an'izay nivoaka ho azy zay resaka leadership zay tamin'ny Cannes aloha tamin'ny phase finale tena nanana motivation be mihitsy ny mpilalao tsirairay avy ary araka lazain'ny rahoto teo hoe tena nihoatra ny zavatra nindrasana taminy tsirairay avy ary zany nanisany nahafanana azo performance tsara nandritra ny Cannes tao le hoe zay tsika vo ilalao ny zany hoe phase finale zany dia ohatsy zalahy hoe ohatrany hoe mpinamana mpiara-pilalao foana niaraka ny volavolaina dia tonga amina toerana hoe tena tonga amin'ny fotoana hoe mature tanteraka ry zareo dia nahavita namoaka zavatra tsara be ohatra ireny fa amin'izao misy déclin ny tsorona manama misy déclin forme sy ny performance ny mpilalao sasany na ny akamaroany ary mitarika amin'ireny hoe tsy mahatratra an'le performance sy ny résultat toy ny taloha intsony ny mpilalaontsika amin'izao fotoana izao zay ny anisan'ny tena hoe mila le transition zany mila ampidinantsika kelikely le relais fa araka directeur izy koa mbola dilemme be any aloha hatreto fa tsy masaka an'izany itadiavantsika hoe stratégie tsara ahafahana hoe mandrindra hoe mba tsy ho coup d'une année fotsiny CAN 2019 dia rehefa an'ireny fa tokony hoe mba misy régulier zany le zavatra tokony régulier le izy. Fa raha tsy ohatra le tanjaka le rispo tokony ho foana ihany. Raha tsy ny tanjaka dia ny rispo tokony hipetraka foana ihany ho an'ny mpilalao. Le izy zao fahitako anazy tena mbola tsy ampy repère aloha satria araka le tenentsika teo tsy nisy leader intsony tao amin'ny vestiaire teny amin'ny terrain sy tao amin'ny vestiaire dia eo ihany koa mbola averiko ihany koa eo ihany koa lay tontolo iainana le environnement zay nifamaofao be mihitsy manodidina le match anankiroa reny na tamin'ny juin taty any mbola ataontsika hoe mbola natsona tary ny ekipa natsona andeha ary dia hitokana za tsy contre misy dia hitokana kianja ary dia tsy nanana environnement tono mihitsy zany dia any ka nampitombo azy le pression tamin'ireo mpilalao reo dia indrisy koa moa zany fa le tsy fisiana leadership Abelanise moa zany vice capitaine izy fa izy teo foana tamin'ny campagne rehetrarehetra izy efa ela be fa finalement zany tsy ataoko hoe tsy mbola fatantsara angamba ny rôleny ary mino fa ho areny zay ary za koa mbola manantena be ohatrany hoe Yamada Marco izy telo mirahalahy io zany hitako hoe tena reo tena handrin'le ekipa dia mbola tsy antitra tsara mbola tsy antitra zareo mirahalahy miresaka hoe tsy eo le mpitarika ny ambony kianja fa mpitarika ivelan'ny kianja koa nge tsy eo ihany le miany resahako amin'ny fédération na tsy hita be niany hoe hoaizamarina satria ny mpilalao eny ambony kianja fa eo amin'le fitarihana eo amin'ny fitantanana ihany koa zany fantatsika ihany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy hita be niany hoe hoaiza ary hoentina makaiza l'ekipa pirenena izy ngamba tena hoe fandraisana ndraiky tsirairay satria na tokoa marina mihitsy n'izay hoe tsy ny mpilalao ihany ary tsy ny mpanazatra ihany efa resantsika foana hoe le tontolo iainan'le baolina kitra dia mi-influencer any amin'ny résultat eo ambony kianja ary dia anisan'izay ny eo amin'ny nivon'ny mpitantana raha toka tsy mbola milamina tsara ary mirindra tsara ny fitantanana zao moa zany zava-misy tsy ny fédération na malagasy amin'ny baolina kitra irery ihany tsony no mitantana amin'ny baolina kitra eto Madagasikara fa dia miditra avokoa ny rehetra tsisy maharatsy azy fa mila mirindra karaha mbola tsy vitsy zay firindran'ny fikarakarana amin'ny baolina kitra zay dia anisany facteur externe mi-influencer ny résultat le izy fa tena hoe fiaraha-miatany tsirairay avy le izy hoe ndao tsika hitovy fijery dia miara-mandroso amin'ny lalana anankiray autrement tsika sarotsarotra foana ny azona vokatra dia fampiady fanenjika any amin'ny eo any amin'ny tambazotra sosialy no ataontsika avy eo
Mandrelika. Tevirenako izy telo mirahalahy amin'ny resaka mpilalao teo ihany hoe araka ny filazan'ny mpanazatra amin'le hoe rispo. Raha ohatra moa ireo mpilalao ireo no tsy misy an'izay rispo zay dia andeha ho aiza isika? Angelo, nareo niaina tao anatin'ny équipe nationale na ao anaty ahoana ny ainana an'izay? Mafimafy ihany le tenin'ny mpanazatra rehefa hoentina tsy ampy rispo somary atao hoe somary nanidina angara zay no fomba fiteny tsy mitseto tany tsy ampy asa ihany koa, tsy ampy le asa, tsy ampy rispo le rispo ny eny ambony kianja fa le hiaro ny vonam-pirenena mihitsy no lasain'ny mpanazatra hoe latsaka ka mila amboarina. Izy io koa ny tampoka ho an'ny mpanazatra mitantana n'ity bariady zay ny tena marina. Tampoka ho azy dia ohatrany hoe tsy nifanaraka tsara amin'le hoe alohan'ny hiditra amin'ny zavatra hoe anao avy any étranger zany atao hoe étranger izy marina hoe ka gasy erika fa tokony mba nangataka koa izy zany hoe iza ny teknisiana malagasy afaka hiary asa amiko ampiroborobo sy ampandroso sy hijery hoe ahoana ny teknika ny fomba fanaovantsika baolina satria tsika gasy manana fomba fanaovana baolina hafa tsy mitovy amin'ny sasany, manana teknika hafa tsika, manana zavatra hoentina manao baolina dia tokony hijery hoe za hiditra n'ity équipe nationale aty atson'ny fédération dia tokony hoe iza ny gasy hiaraka hiary asa amiko indrindra menakely teto tamin'ny farany dia teny hoe eo ihany koa le mety tsy tena fafezana le tontolon'ny baolina kely ohatrany ahoana moa zany tontolon'ny baolina kely eto Madagasikara zay resantsika hoe misy mifangarongaro eny, misy politika mitafiditra misy resaka hafa ihany koa tafiditra. Eric Rabesandrantana ny teny hoe tsy ampy rispo ny mpilalao fa izy koa ny tsy ampy rispo tanatin'ny coaching ny izy koa misy responsabilité-ny koa io tamin'ny Tanzanie zao izy vao ataontsika hoe nandray ny fanapahan-keviny tamin'ny raha Samata atsika tamin'ny 31 minutes navoaka ny lalaina satria nisy hoe carton jaune zany so ihany izay prétexte zay lalaina koa joueur local fa raha tena nanana rispo izy mety raha 31 minutes ianao manao coaching mety any Belaniseny tokony navoaka ny raha hitan'ireny ary vao nivoaka Belaniseny isy animation offensive niaraka tamin'ny Jiva ary hitako koa hoe naka risque zany izy 31 minutes izy dia efa nanao coaching naka risque izy fa raha ny tena tao am-pony tokony hoe any Abel zany ny soriny fa lalaina moa zany heureusement lalaina nisy carton jaune izy nefa lalaina koa tsy hoe transparent be nanao akory fa lalao izy nahavita lalao ny tsara dia zay hoe lalao tsy ampy rispo fa izy coach koa tokony tsy menatra mandray fanapahan-kevitra koa zay misy fanontaniana hoe inona ny anjaran'andraikitry ny mpanazatra tao anatin'ireny faharesena roa ireny? Manana ny andraiky ny mpanazatra satria mpanazatra no mametraka ny paikady ary ny mpanazatra no mametraka ny tetikady izay heveriny sy eritreretiny hoe ahafahana mitondra vokatra tsara. Izy no manao sélection moa zany no maka ny mpilalao dia izy no mametraka ny mpilalao 120 no manao remplacement noho izany manana andraikitra izy eo amin'ny lafiny ara-teknika izy tena manana andraikitra eo amin'ny lafiny ara-psikolojika ihany koa izy manana andraikitra avy eo ny motivation an'ny mpilalao ihany koa iny koa zao na tena tiako apetraka hoe aiza ho aiza le motivation intrinsèque ny mpilalao tsirairay avy ny extrinsèque iny efa mazava be hoe marina efa tafiakatra akarina dia nanao quart de finale dia efa mety efa falifaly na mety hoe extrinsèque hoe tafiakatra fotsiny hoe miditra anatin'ny équipe nationale dia efa mahafaly an zareo na ilalao na tsy ilalao fa le intrinsèque hoe za malagasy ohatra malagasy mpilalao nena manome zay faraheriko foana isaky miditra anatin'ny équipe nationale ninona na anokana na sana na kosafa na jeu des îles iny motivation intrinsèque iny hoe za malagasy misalotra ny équipe pirenena ny maillot ny équipe pirenena iny no mampametra-panontaniana iza mbala ny motivation intrinsèque iny hitondrany hoe na iny kidona na iny kiatra zay ady hatramin'ny farany satria indraindray ho ale izy hita tatoato tamin'ny lalao faraparany efa hita hoe sasany ohatrany efa hoe na mandeha na tsy mandeha vacances aloha assuré bonus iny manalaza be ny resaka bonus ny faharesena anatin'ny fanatanjahantena fa ny tsy azo ekena kosa raha tsy manome zato isan-jato ianao zay le discipline mihitsy ny sisy amitsika nandritran'ireny préparation natao match préparation moa zany 3 jours angambany reny avant réveil match zany tsy azo atao mihitsy hoe mivoaka manao zavatra événement na ohatrohatran'izay reny zany tamin'ny atsarovako ny tompoko latsomo zany tamin'ny tantananay taloha
zay tsy mba mivoavoaka zany na réveil match na hoe anatin'ny pré-fanomanana tsisy joueur mivoavoaka zany mihitsy aminazy fa rehefa ao anatin'ny regroupement anao de regroupement zay de mila dommage moa zay moa tsy tafiditra anatin'le canne de zay ny zavatra hitako mety hoe tsy mety mihitsy zany reny zavatra fiseho atao amin'ny de ao anatin'izay le resahan'ny Eric Rabe hoe le toe-tsaina miatrika mihitsy no tsy tena ho izy tsara. ny premier responsable zay marina mihitsy zany namanao Angelo satria na ny mpanazatra teo aloha Nicolas Dupuis ny teny hoe somary manahirana ao izy fa na zay koa ny tratra ohatran'iny tamin'ny firy maraina adiny firy fotsiny natory dia avy eo resy ny Soudan telo ray teto Madagasikara fa tsy mampitovy izy zay efa qualifié efa tafiakatra zay tsy mampitovy fa bon nareo vao manomboka eny ty teny alenareo moa zany hoe ny ekipa vaovao ty vao première phase mbola tsy hay nahoana dia efa nisy an'iny fa zany hoe zay koa zao responsabilité ihany koa amin'ny coach fa eo ihany koa le fédération de mety ao ihany koa ny ambiny voafehan'le mpanazatra ve le ekipa pirenena hotsindriky kely le zavatra nyteneny Miraty teo voafehan'ny mpanazatra l'équipe pirenena voafehan'ny fiadidin'ny république ny ekipa pirenena voafehan'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena ny ekipa pirenena voafehan'ny sponsor ny ekipa pirenena voafeha de any ka be dia be ny olona te ame an'le izy fa ny olona tena premier responsable zany hoe ny mpanazatra zany mety mbola tsy ananany tsara ngamba lay ataontsika hoe lay contrôle fa mino fa vita reo match anankiroa reo nisy lesona nitsoahany zay ary mety hametraka leadership any kokoa fa tamin'ity moa zany tena tsy afaka nanao ninina na mibianao ary moa ny présidence no iantoka anazy ina ahoana moa ianao no zay le tiako atongavana teo le hoe le izy moa tenen'ny Raoult fa le hoe iteny hoe raha sainy ianao any any avoloa teny anao hoe tena miala tsiny andre maty filoha fa zay anatina mise au vert ka tsy mety aminay nandeha hoany eo le izy le responsabilité le izy tena mizarazara be fa raha ohatra moa zany tsy marina nazavana azy fa sarotra zany ny fomba filazana ny staff tany aloha ny teny hoe sarotra le hiteny an'izay zavatra zay hoe tena sao de tsy mety le izy anatin'le fifantohana anatin'le ny enjeu sportif satria misy zavatra fa ivelany ka zay angamba anisany hoe tsara ihany koa hoe miarahana miara-mandinika rehefa manaraka raha mety techniciana ny politiciana ny administratif sy dia miara-mandinika inona ny mety indrindra mba ahafahana hoe ialana amin'ireny zavatra ny fanome bala hoe ka ianana anao an'izao ianana anao an'izao satria dia ilaina ny contribution any tsirairay avy anatin'ilay izy ny fanontaniako tsy hoe miezantsika amin'izy moa araka le fomba fiteny hoe nisy hafazafana ny ravo nahitana ny fotony tsy fiarovana amin'ny mpanazatra fa apetrakitsika ao anatin'le tontolo nahatongavany teto Madagasikara izy tany Frantsa foana tao anatina ekipa atao hoe Batianina ary anisan'ny lehibe tany Frantsa tonga eto Madagasikara ino ny tontolo no naraisany azy tonga tetsy na ny fotoana nanendrena azy ary mahita angamba izy ary narehany akony ihany filoha fédération avy any ivelany manendry maro anisaka tao anatin'ny comité exécutif tsy nanaiky voningadina teny ivady dia atao hoe fahatezerany filoham-pirenena ho amin'ireo lay nanendry azy no nitsena azy teny ivato ao anatin'ny mpilalao ihany koa resantsika teo fa misy le atao hoe atao anaty farangisosina angamba le hoe tompo-toerana tompom-baolina ve mety mafy loatra le tenenana tompom-baolina zay no nandraisany ny ekipa-pirenena teto manana an'izay le latitude zay ve izy sa hoe tena hoe zay indrindra ny ilana an'le azon-damosina zany onga mahita raha zany toerany Rabe tokony mandinika kely izy marina hoe any andafy any le olona efa tsy eto Madagasikara ntsony nefa izy nanaiky mitondra ny ekipa-pirenena nefa tsy tsapa fa taloha ny Rabe ny natsona tamin'ny ekipa nationale izy iny fa tsy hoe fa faly ery zany ny antena hoe atsona Rabe fa nampy any Scorpion ohatra zao nefa nandà foana izy nefa magagana natsona amin'ny ekipa nationale izy misy olona amin'ny resaka fédération dia nanaiky izy tonga
dia ohatrany hoe ireo zoera mibarea reo areo be da be amindreo elako tsy mihitsy naleko to teny ny zavatra misy be da be amindreo tsy poro anazy mihitsy zay ny zavatra le ambiance tsisy ao anatin'ny barea na zisikatsika miteny am'izao ankehitriny zao ny le ambiance zay tsy ampy ao raha ny fitadidiako ohatrany nisy fotoana izy nanaiky nanaraka nanao regroupement tao anatin'ny équipe nationale tany France nisy fotoana izy nanaiky an'izay raha ho an'ny mpilalao a ny angamba tsy fantatro hoe izy amin'ny mpilalao afaka miteny hoe za tsy andehana za tsy manaiky rehefa ohatra hoe misy mpanazatra apetraka eo satria na mpanazatra ihany koa ny hoe manao sélection rehefa ohatra zany ka misy mpilalao tsy à l'aise datin'izy dia afaka manao sélection na mpilalao hafa ihany koa mpanazatra fa raha ny positionko manokana ho an'ny Erika Besandratana dia za aloha tena nidera amin'ny fahasahiny nandray an'le poste mamahy be le izy tsy fantany le zava-misy aty fa ozy ataoko eo izy fa challenge ary hidirako io zavatra io rehefa natao izy dia anisan'ny tena nakasitraka le rigueur napetra amin'ny tavolo sy le discipline za zany aloha natsapa an'izay nahita an'izay fa avy eo izy aloha somary nefa tamin'ireny volana jona nanao évaluation reny somary niteny hoe mafimafy le pression politique fa inoko mba tsisy an'ireny intsony amin'ny septembre mbola nisy tamin'ny septembre dia reny zavatra aseho raha zao tsika mametra-panontaniana hoe satria na roa lalao roa nametrahana ny Erika Besandratana raha tamin'ny contexte dia hoe mois de juin 2 match dia hoe 8 eo amin'ny septembre raha hotazomana tsy fa nidécalena le izy ka raha zao septembre octobre novembre zao no hoe asiana fanovana dia ohatrany tsy tena pour loatra amin'izay satria Erika Besandratana angamba zao no tsara toerana indrindra nahita ny mpilalao aloha nanomboka tamin'ny volana jona hatramin'ny septembre ary échelonné 1 mois eo ihany no hitohizan'ny lalao éliminatoire sarotratra raha zao ny anova sarotratra raha ny eritreritro sarotratra raha zao ny anova mbola hitady fomba fijery vaovao nefa tsika efa nanomboka fa mety hoe anjaran'ny mpanazatra angamba ny manatsara ny zavatra efa niseho efa nisy fanatsarana le izy mihoatra lalao voaloha sy faharoa tamin'ny lalao voaloha tena hoe inona ary ty zavatra miseho ty fa tamin'ny faharoa fa nafaty baolina tsika ary efa nanomboka misy zavatra hita tsara tsikelikely natsikaritra amin'ny mpanazatra hoe misy mpilalao somary ohatrany somary verivery tsy dia anjarany tsy mampiditra tsony an'ireny ary anjarany miantso amin'ny mpilalao zay everina fa hoe mazoto fa raha ohatra ka hoe raha zao no hoe mbola n'olontsika mety hitako hoe fotoana very investissement very fotsiny leverenantsika moa rehefa hoe mirady reny lalao manaraka ny volana octobre reny ka za am'le resaka mpanazatra satria misy fitohizana le izy za tena manoana le hevitry mirady teo tsisy dikany tsisy varany nanova coach amin'izao fotoana zao amiko tsisy dikany zany leverenantsika iny any amin'ny farany dia izy telo mirahalahy hoe hiatrika an'le lalao roa tsika rehefa eo ho amafisy koa manko le nyteneny mirady teo hoe tena mendrim-piderana kosa aloha fahasahiny amin'ny contexte ohatra zao tena mendrim-piderana ny fahasahiny fa dia zay fotsiny efa hitan'izay efa nanana fotoana izy nanana volana maro ny arahana tokony mametraka ny safidiny amin'izay izy amin'ny manaraka tao anatin'ilay fanambaran'ny Erika Besandratana tamin'ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety tany Tanzanie dia resaka n'in'le hoe zay moa le fomba nitenenany azy fa tsy dia hitako loatra ny andikana azy teny anglisy hoe fantôme qui hante équipe tsy fantatro moa inona le tena fantôme somary nanome dika teny mirady teo nisy teny koa nefa natsipin'ny Angelo teo tian'izay tokoa ve le fantôme hoe somary mbola misy manao eo any ambadibadika any ao amin'ivon'ny ekipa pirenena malagasy za kosa aloha tsy tokony efa hihoatra an'izay kosa ny ekipa reo mpilalao reo nakabeazandreo na professionnel na semi professionnel ohatrany hoe ry Abelanisé zao fa nilalao Ligue des Champions firy moa zany impito lalao Ligue des Champions misy fotoana tsy raraka tamin'ny tour préliminaire izy champion foana ny enchaîné foana dia izy hoe iainan'izay fantôme zay hoe amina échec izy ohatra professionnel reo olo reo mpilalao-tsika sasandreo ihany koa na matianina na eo tenatenany hoe matianina za aloha tsy dia mily loatra le hoe fantôme fa ny any le performance individuelle ny any inoko kokoa sy ny performance sportive zany hoe le tsirairay sy le volonté an'le tsirairay
dia le environnement externe moa zany le tontolo ivelany ny azy iny no kokoa fa canne efa lasa ny canne efa tamin'ny 2019 zany canne zany ny noavy zao no tokony ho atrehana noavy tena akaiky indrindra moa zany ny ezahantsika hiala amin'ity amin'ny deuxième tour ny groupe qualificatif mondial ity zay sarosarotra manaraka izay koa ny fiatrehana ny canne 2023 éliminatoire. Za dia antaneny Angelo atao hoe mpilalao manana traikefanao tao anatin'ny ekipam-pirenena, inona no mety andraisanao raha ohatra eny imasom-bahoaka ny mpanazatra anao nana faharesena no miteny zay rehetrarehetra zay hoe tsy ampy fahavononana, tsy manana tsy ampy an'le fahavononana sy risy koa ary somary mitsingevaeva ihany ka mila miverina amin'ny tany sy miverina miasa dia le hoe tsy ampy inona ny andikana azy détermination hiaro ny vonam-pirenena. Zany fantôme zany moa zany tsy tokony resana tsosy fa hoe inona zao ny vahaolana ahafahana manatsara bebe kokoa ny ekipam-pirenenantsika. Dia raha ianao ny andefany zay teo fanamarian'ny mpanazatra zay ianao anaty ekipam-pirenena. Le izy moa zany tsy tokony misy zany resaka ohatran'izany zay ny tena marina fa tokony hanatsara zavatra sy hiezaka bebe kokoa zany tsy ao amin'ny entraîneur ihany ny olana fa ny mpanao baolina koa le eo ambony terrain koa zany tokony manao maximum hiaro ny voninahitra-pirenena. Ohatran'izay zany ny zavatra tokony atao fa ny io moa azon'iny faharesena roa mifanesy reny dia lasa zavatra tsy tokony resana no tafy resana anatin'ny nefa aloha dia tokony izay kosa le mila vakiana ho fantatra mihitsy le izy fa tsy atao fomba le atao hoe akolaka ny ambadimbadika any fantatry ny rehetrarehetra ambony latabatra zao zavatra misy atao amin'ity satria tsy tompotrano mihony tsika moa zatra le fomba malagasy miodikodina fa ny azy tonga dia nahitsiny izay le izy mbola misy mifamafao be mihitsy mikasika an'izay zavatra zay no fa ataoko angamba zareo ao any mahafantatra momba an'izay. Eny ka zay le hoe safidy izy tokony hoe rehefa misy tsy mahafapo anazy dia tokony avokany le mpilalao fa tsy hoe any amin'ny conférence de presse izy no hoe amiko logika be zany avokany fotsiny le mpilalao dia soloana afako satria ny zareo manao préparation misy préparation dia tokony hitany hoe iza ny tokony ajoko iza tokony aperereto fa tsy mijery anarana izy ohatrana manokana aloha raha ohatra amin'any toerana za tsy mijery anarana zany fa tokony hoe fa hita iny faharesena tamin'ny teto amin'ny Benin iny dia match manaraka tokony hitany hoe inona ny lesoko inona zavatra tokony atao mandritra ny fahitanareo azy hoe tena mijery anarana izy tamin'ny rafitra reny ekipa le izy zany hoe fahitako anazy zany za manokana eritreritako manokana fa tsy fantatro fa io anie za sy fira tsy izy anie manapetraka ny zavatra raha za manokana ohatrany hoe hitako satria le izy ohatrany hoe misy fa misy plan misy zavatra fataon'olona miaraka aminy zany satria zay le iverenako hoe tokony manana teknisianina malagasy izy zany mba jerevany satria ne any avelany any misy hoe ohatra zany hoe firenena ohatra hoe ao Comore ohatra misy étranger ohatra lainy nefa tsy maintsy manana teknisianina izy le dorzinina le ekipa firenena hoentiny dia tokony ohatra zay koa zany ataony rabe fa izy zany hitako aminazy eo ihany izy mijoro hoe marina izy coach ohatra zany fa io zavatra io iny aty zay efa misy ihany izy io fa zao izy mbola mitohy ihany le zavatra raha ohatra na manokana zao misy zoera zao efa tsy manana club izy tsy tokony hampanovina raha za manokana fa avelao le olona manao performance le manao championnat any amin'ny club an'ireny reny efa vonona hiatsika ny lalao fa tsy hoe misy zoera zany raha anina ohatra raha koto dia manao préparation manokana hono izy fa tonga match Barea dia titulaire izy raha amiko manokana tsy azo atao zany fa leo le olona fa complet compétition no ajoro na izy io na iza fa reny ihany no mahavita azy. Raha zay moa raha tsy diso tany anatin'ny tambazotra tsiratsitra nanao fanamariana ny tena nalatsaky ny mpanazatra hoe misy mpilalao tsy dia mbola fantany loatra tao anatin'le 30 motsongaina. Nisy fotoana nilaza an'izay zavatra izay izy moa zavatra nyteneny ihany naveriko fa tsy haiko hoe zany namorona fa midika zavatra betsaka le izy après le izy koa le contexte ny équipe nationale malagasy
no tena mila fatarina be ihany koa ary zay ny anisan'ny tena hoe défi be ho an'ny Eric Rabesandrata. Ekeko hoe manampy anazy ny teknôlôjia fa le miaina zavatra misy koa hoe manahoana moa zany ny aingan'ireo mpilalao ireo nahafahana tratra any amin'ny performance ireny a, zay koa tsy vita anatina 3 volana miaina an'izay zavatra izay. Mahafantatra hoe fa ahoana na tonga antsika tafiakatra Cannes, fa ahoana antsika tonga quart de finale ana Cannes. Dia zao izy zany manao cours accéléré de compréhension de ce qui se passe ici à Madagascar en termes de football. Ary reny aloha zany tonga dia vokatra voalohany efa resena anankiroa. Fa ny anany zavatra anisany mahafinaritra be anatin'ilay groupe de non qualifié amin'ny Cannes 2021 dia mbola isa efatra manelanelana voaloha sy ho farany a. Dia ohatrany indraindray atao tehiteny foana hoe ohatrany le supporters zany io miteny a, le supporters optimiste be hoe ohatrany mbola misy chance foana tsika anatin'le vondrona. Andresy indroa tsika contre ny RD Congo dia manao match an'io l'indroa retsy a, dia 6 points tsika telo. Ny amin'ny fantaniko ireo izay telo milalao hivena kely amin'ilay Eric Rabe teo a, tao anatin'ilay lata hoe zay ny tsokevitra ndritra tao rena lalao faharoa. Angelo ny tenin'izay hoe misy mpilalao tsy dia marisika loatra fa teo ihany nefa manoloana ilay mpanazatra. Ao anatin'io ekipa io hoe amin'izao fotoana izao zany tsy atahorana izy aorianan'ireny hoe misy karazana ohatrany hoe fivakisana kasura mitariky mpanazatra sy ny mpilalao. Ka io le ilainan'ilay leadership matanjaka ny kapiteny dia ihany koa ny ilainan'ilay personnalité forte le maizy azy ny coach. Amiko aloha zary tena zary mbola teteny hoe azontsika raisiny hoe miabo daholo le zao rehetrarehetra zao hoe ndao ary andao lalao tsisy tsindrotsontsika fa ny lalao ambiny amin'ity vondrona ity dia anomanantsika fananana manaraka indray ohatra andao tena lalao tsisy tsindrotsika tena lalao ary tena za mieritreritra hoe ny fanalaidina io dia anatin'le jeu ihany manana résultat tsara io fotsiny tsika dia verina indray le dynamique atsika dia verina indray ny fatokisana fa io moa zany dia tsy za aloha tsy dia manantena fa tsisy zay hoe fisarahana zay hoe cassure zay fa de toute façon araka le teny teo hoe vonay pirenena le zay rehefa miresaka équipe nationale tsika firenenanao zay miresahana dia mino fa tsisy manana intérêt hoe ho simba ary tsisy manana intérêt ihany koa hoe ho souvenir fotsiny zany hoe Cannes 2019 zany. Zay no mahatonga nataony tehiteny foana hoe raha zany tany manana licencié fa tsy manana possibilité hitondra équipe nationale amin'izao a, fa raha zany tamin'ny toeran'ny mpanazatra dia tena hoe niainga tamina mpilalao vaovao ny ankamaroany nataoko osature an'ilay izy a, ary raisiko hoe reny ny mpilalaoako satria ireo mpilalao ireo nefa manana zavatra niainany nanana antécédent an'ireo. Fa raha zany Eric Rabesandrata dia nametraka mpilalao vaovao dia ireo napetraka hoe nareo no osature miaraka manana vision ankareo dia ndao tsika hiaraka ametraka équipe nationale vaovao satria izay ihany koa angamba no nangalana anazy. Fa avy eo le izy za koa micomprendre hoe tsy mora ihany koa nametraka an'izay amin'ilay laps de temps namena anazy ny itilian'ny mpilalao tsy misy fotoana covid sy ny sisa ny fahalalany an'ilay baolina kitra to Madagasikara mbola limité du coup zany tsy naka risque izy dia aleo ny mpilalao efa saika efa teo no niraisiny sy no ezahana nametrana zavatra fa nefa ireo efa manana ny antécédent zay angambany. Izy telo mirahalahy misy manam-baovao ve nareo amin'izao fotoana izao satria ny taratasy hita farany aloha dia lalao roa no nifanarahan'ny filoha fédération nany ampita iarahan'ny Eric Rabe amin'ny ekipa pirenena malagasy resantsika teo amin'ny volana oktobra lalao manaraka. Misy manam-baovao ve nareo hoe inona ny tohiny? Zao aloha resaka vaovao angambany aloha za tsy manana fa raha anao tombana zany tombana ara-matematika aloha zany dia échec satria faresena fa ndao tsy zay rery no jerena ary fa ndao jerena le lafiny miabo zay hitantsika point positif hitantsika zany hoe manana occasion ty anavozana ny Barea izy voalohany, manana match efatra ahafahana manao expérimentation, ahafahana mijery mpilalao vaovao,
ahafahana inona moa zany manao titulaire ny Mathias ohatra raha zay mba mahafinarinaritra anazy ohatra mahafinarinaritra atsika ohatra manana occasion ihany koa tia anomanana izay échéance manaraka zay fotsiny zany zay ndray nitombana arakitra dia ary manana occasion ihany koa ametrahana zavatra maharitra kokoa fa bon fa ny décision farany moa ny fédération io moa misy ny fédération dia misy ny fédération mety nitombona ihany zany le hoe lalao voaloha sy faharoa raha toka nitazoma tamin'io volana jona lalao voaloha sy faharoa dia volana septembre lalao fahatelo sy fahaefatra dia mety nitombona ihany satria nanana fotoana telo volana teo zany miomanana raha tsy nahafa-po ny zavatra navoakan'ny mpanazatra fa zao septembre ny voaloha sy faharoa dia octobre fahatelo sy fahaefatra novembre fahadimy sy fahaenina misesy le izy dia izay ny amerenako anoteneniko teo ihany hoe efa nanao investissement tsika efa nametraka zavatra nanomboka tamin'ny volana jiona nanomboka tamin'ny faharesena le izy fa le fotoana mety hoe tsy opportun raha ohatra hoe anovana zavatra tamika de toute façon ne erikane efa raisitsika foana hoe anatina transition na intérimaire ary raha zavatra ny ainatsika reny raha zavatra monsieur reny le coupe du monde 2022 objectif ambitieux fa mety mbola ho sarotrarotra raha mieritrerittsika hoe nanova zavatra mirado amin'ny hôtely amin'ny rahalahy reny nivokatra tamin'ny andro voalohany reny nilalaontsika niresantsika tao ny tontolo inona ary zao no mety ho tanjona hoanareo telo amin'ny rahalahy otratrarina amin'ny octobre sy novembre amin'ny équipe pireneny raha za manokana alongany raha mety sady fangatana ho an'ny fédération moa zany tsy hoe fédération moa sa ministère ny tokony mety fa any fédération moa ny baolina zany manodidinan'ny république nena moa zany atanke mpanao baolina mararo ny fo mararo tsy za rehefa tsika rehetrarehetra na vahoaka malagasy rehetra efa eny moa mivokatra nisy dia miezaka atsika anao an'izay tsaratsara kokoa ambony kokoa zany fa ny faniriko zany fangatana ho an'ny fédération aleo ny local eto ihany anomana sy anao an'ireo lalao efatra sisa zay andrasantsika raha za manokana dia hitany raha be eo am'izay raha ohatra mbola anoy izy tantana ny équipe nationale malagasy dia hitany eo hoe ay ohatran'izao ny baolina eto Madagasikara reto ny joueur eto toerana fa tsy hanafatra ny expatrié raha nafatra zany raha za manokana ohatran'ny tenina be teo hoe Mathias ohatra nandriva reny zany hitako hoe anampy an'le local eto dia reny ihany zany manomana ny CAN 2023 dia hita eo tsongaina eo miaraka amin'ny expatrié avy eo reto no mavita ny anamo dia miteny andao réaliste foana nataontsika hoe tsara fanomboana ary tsika tamin'ilay fananana teo tadio mbola misy mbola ifanarina amin'angeza anankiray tsika tsy haiko hoe miakina amin'ny classement sa miakina amin'ny chapeau tsy fantatra mety ho Algérie io mety Sénégal io mety ho Nigéria io zany hoe sarotsarotra ny angany no atafakaratsika any mondial 2022 sarotsarotra aleo réaliste tsika nefa na misy opportunité ngeza be ihany koa araka le nitenen'ny Angelo teo hoe manana match internationaux anankiefatra zany tsika ahafahana manao an'ilay andrana tena hoe andrana sy tokony mavotsitra zany le firenena amboareraka amiko tsy hoe avotsitra fa milalao amin'ny tena milalao bonus zato isanjato fa roanjato isanjato fa occasion anankiray io ampanaovina ry Mathias ampanaovina ry Ndiva ampanaovina ry Berajo amin'izay mba manana expérience sy manana traikefa kokoa ahafahantsika manomana ny CAN 2023 amiko raha tena hoe échec ngeza be tena ngeza be le tsy nahafahantsika tafakatra kanina teo aloha fa mbola vao mahay échec mbola ngeza kokoa raha mbola tsy tafakatra amin'ny kanina manaraka eo tsika mirado nefa ny teo fa somary efa nanipy izy mirahalahy hoe raha akaiky mpilalao avy eto toerana no sarotsarotra satria tsy manana lalao koa ny mpilalao avy eto toerana satria amin'ny volana novembre vao anomboka volana décembre vao anomboka ny Orange Pro League satria mbola miandra le division faharoa zay karakarain'ny fédération zay mifarana amin'ny mi-octobre ary mbola misy ihany koa ny coupe du président zay karakarain'ny présidence ministère dia tsy ny ligue dia zay no mitarika hoe tsy afaka manoatra tena efa nenay ny tombanay voalohany dia farafatarana ny octobre ny Orange Pro League zany no nanomboka fa noho ireo zavatra maro monsieur ireo dia tsy maintsy miemitra ny volana décembre noho izany ny mpilalao an'ny Orange Pro League
tena tsorana hoe tamin'ny volana jona no lalao farany a nisy tamin'ireo nefa lalao a telma coupe ihany a tamin'ny juillet sy ny volana aogositra zavatra ohatra n'izao no anisany hitondrana hoe tsarytsika mpitantana isika ho ary tafitronantin'izany ny au niveau d'Orange Police isika mpitantana miaraka mametraka politika hitambarana miaraka amin'ny fédération na ny ligue ny CFEM mikaraka ny Orange Pro League ny fanjakana miara mahita hoe zao ny tetiandro ahoana inona ny politika atsika hitambarana mba ahafahana ny anticiper an'io manao prévision ary ihany koa mametraka objectif mametraka tanjona tsara mazava tsara hoe inona le tanjony tsirairay avy inona ny tanjona hitambarana amin'izay tsika tsy todo zavatra ohatra n'izao tsy haitsony hoe ahoana le izy fa dia zay hoe samy mandray responsabilité tsika rehetra ny tsindrikely manko ny any Europe zao efa harmonisé moa zany ny calendrier rehetra amin'ny fenêtre internationale sy ny championnat sy ny compétition européenne ohatra fa mihoatra n'izany na ny any Europe na aty Afrika ny calendrier ny baolina kitra dia efa manaraka ny calendrier tokony hipetraka au niveau national zany hoe compétition jeune manomana compétition jeune nationale amin'ny herintaona ohatra ny coupe U15 manomana ny championnat d'Afrique qualification amin'ny championnat d'Afrique U16 zavatra ohatr'izay zany mila arindra dia zay koa ny atsika misy lafo zay tokony jerena ary lizy tsy hoe mora fa tsy sarotra koa ny mandamina an'izany raha manana n'ilay ataontsika hoe le finiavana ohatra ny finiavantsika hanokana amin'ny fomba manetriketrika ny kianjabary ohatra ny finiavantsika hanafatra mpilalao any ivelany ohatr'izay koa ny tokony finiavantsika andaminana amin'ny baolina kitra eto satria tsy ny expatrié ihany ohatra le teny malagasy daholo tsika fa ny eto ihany koa mpilalao raha ny investissement amin'ny ataontsika hoe ny expatrié ny billet d'avion sy ny sisa raha reny no misy ampahany amin'ireny alefa amin'ny baolina kitra eto an-toerana tena mahavita zavatra be dia be mihitsy mpilalao mpotran'ina zany no hoentsika miarika amin'ny volana oktobra amin'ny république démocratique du Congo zay fa tena hanomana koa zareo koa moa nomba mpanazatra raha teo mpanazatra zareo dia titoro-koperana tsy tsaratsara mivokatra nefa tsy maintsy anezaka koa zareo satria nahitsatsika tamin'ny canne 2019 iny mpilalao taonizary zany hoentina raha ohatra ny mpanazatra milaza fa misy tsy dia vonona tsy ampy fahavononana koa ny mpilalao avy ivelany ny mpilalao eto an-toerana tsisy fifaninanana raha tsy amin'ny aoriana zay amin'ny volana desambra ohatra ny ahoana ny mety mpilalao mety firafitry mety dia eo ny olana kely zao araka ny teniny avy teo hoe le programme mihitsy le fanantonana ny alta fédération ny ministère ny rehetrarehetra isan-tokaziny tsy mifanantona mandamina ny programme dia zao tsika tsy afaka hiteny mihitsy hoe araka n'le sopevitra naroso teo hoe fijerevako azy hoe le eto an-toerana ihany no hiatsika n'ireo lalao hevitra sisa tavela nefa zany programme teneny namana tato hoe any amin'ny décembre zay vanomboka ny pro ligue zareo nefa efa tapitra tamin'ny mois de juin dia voatery tsy maintsy reny ihany nikolokoloana sy amboarina dia anjarana traîneur mijery satria efa hitany tsara hoe ty zany mety ty tsy mety inona ny baolina andreto dia eo tokony jerevana koa eo amin'ny lohalarina ry amin'ny mamono baolina mila jerevana tsara dia eo amin'ny vodilarina ampovoany koa moa mila jerevana satria le taona io moa efa araka ny teny tamin'ny voalohany teo efa mandeha tena raha hoe efa misy tokony hoe hipetraka amin'izay zany sasany fa tena natsidika ao le resaka farany izay Angelo hoe izy no vodilara na reny ny lalao atsika tamin'ny lalao roa iza ihany koa no hompanafika hitarika ny tibam-pirenena tena mbola zay zany tena koe tena mbola mystère ihany le satria sady nanatsafidy ka zany tsy nanatsafidy ihany satria efa araka le teny ny chantier zany za tsy hiteny hoe izy aloha fa ny chantier ny charnière sy ny attaque tena animation offensive efa zay moa napetratsika tamin'ny voalohany dia mbola zay ihany ny olana mipetraka dia apetraka amin'ny fahendreny mpanazatra atsika no mijery hoe iza ny tsara ajoro sy ny tsara tsy ajorotsony na izany na tsy zany ny championnat zany efa hoe amin'ny décembre vao hanomboka fa na izany ary misy club milalao
ohatrany resaka teo hoe CFFA zao a amin'ny lahady a dia izay ny tompony amboarana Madagasikara dia hanao lalao ifandonana amina club avy any Zambie dia avy eo hanao lalao miverina. CFFA zany afaka hijerena mpilalao anatiny ao satria manana lalao international anankiroa amin'ity volana septembre ity. Ankoatran'izay a fosa junior koa dia efa manao fanomanana efa ho ray volana zay na roa volana mihitsy ary any Mahajanga ary manao lalao pralahiny. Lalao pralahiny tsy mitovy amin'ny lalao ofisialy hoe compétition fa efa misy aloha activité ataon'ny mpilalao. Dia mety misy koa club araina roa milalao eto Madagasikara fa mitovy hevitra amin'ny enjeu dia hoe ireo mpilalao efa natsoina aloha amin'ireo mpilalao efa natsoina ireo dia mijery izay tena vonona, izay tena mana état d'esprit hoe hiady hatramin'ny farany. Anjaran'ny mpanazatra mahita hoe izy amin'ireo vonona, izy amin'ireo no en forme fa contradictoire ilay izy hoe tsy haiko Njiva moa zao efa milalao fa nefa Njiva nisan'ny nafinaritra nijerena azy tamin'ny lalao. Contradictoire izy tsy haiko ahoana ilay hoe entraînement spécifique fa mankahely an'ny mpanazatra zay angamba ny azo atao. Eny izy telo mirahalahy farana ny fotoanantsika misaotra anareo mizara izay fomba fahitanareo ny tontolon'ny baolina kitra dia atao hoe sady mahafinaritra antsika makarary antsika ihany mizara ny izay tokony ho zarany atsipy ny tady any akandroko ny omby atsipy ny fitenenana eny amin'ny malala farana ny fandarantsika mankasitraka anao ihany koa nanaraka fandaran'ny zavatra farany amin'ny volana oktobra indray zany mamin'ny fotoana iresantsika ny ekipa-pirenena mandra-piona toy.